Nampekapio ny mpisehatra matihanina amin'ny fivarotam-panafody. Toherin'ny moina teny miram-pirenena ny daty andinihana ny tolo-dalàna manova ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna mifehy fahasalamana izay mpitsova lenta ny farmasia sy ny toby fitehirizana sy fivarotam-panafody dia nanao fanambarana miaraka ny olafitry ny farmasia, ny syndikan'ny farmasiana ary ny fikambanan'ny farmasia eto Madagasikara noerana izany. Nambaran'izy ireo nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety androany talata 2 Novambra teny Nanisana fa manaiky ny fisian'ny toby fitehirizana sy fivarotam-panafody izy ireo amin'ny toerana mbola tsy ahitana farmasia fa saingy kosa tsy manaiky ny siny amin'ny toerana efa misy fivarotam-panafody matihanina. Raha ny voalaza nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety dia vona ny fampidinika ny amin'ny fampidinana ny elanelany 10 kilometatra misy eo amin'ny rontonta ny mpisehatra matihanina eo amin'ny farmasia. Mitombian'ny sazy mianjady amin'ny Raoul Arizaka Rabetoko nandritra ny fivorian'ny filan-kevitra ambony FITSARANA ny 17 ka hatramin'ny 29 Oktobra lasa teo dia nandray fanapahan-kevitra izy ireo rehefa nampiakarina eo nivon'ny rafitry ny fitehirizana fa noesorina tsy ho isan'ny mpitsara intsony ilay tale jeneraly knapisy teo aloha ity. Araka ny voalazany Mbikerlazy ministry ny FITSARANA fa ankoatr'izany fandroana izany dia tapaka ihany koa ny karama amin'ny mampitsara azy. Milaza moa ny mpitahiry ny tombo-katsepanjakana fa manaraka ny lalana velona amin'ny feny mpitsara ny dingana rehetra no arainy. No mafisy ministry ny FITSARANA fa afaka niaro tena ireo mpitsara voatonona, ireo izay tsy tonga kosa dia nandefa solotena. Mbola afaka nampiakatra ny raharay ny nivon'ny FITSARANA miady amin'ny fanjakana ny voapanga ho iatrany ity ministra ity. Efa nosazin'ny tribunal miady amin'ny kolokolo na ny paka asa ny tehirizana 10 taona miaraka amin'ny fandrarana 10 taona ity filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity. Voasaringotra amin'ny raha fanodikodinam-bola atao amin'ny knapsa izy. Ankoatran'ny Arizaka Rabetoko dia mpitsara 3 hafa ihany koa no niakatra nanoloana fitsipifezana ny zoma lasa teo ka voasazy. Ala manodidina 3 tapitrisa sy 7 hekitara isan-taona no ripaka aty Afrika raha araka ny voalazan'ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny fandraisam fitenenany tamin'ny fivoriana maneran-tany mahakasika ny tontolo iainana na ny COP 26. Sy folisan-jato ny tokantrano afrikanina no mampiasa arina fandrehatra azo avy amin'ny hazo. Anisan'ny vahaolana Naroson'ny filoha malagasy mahidina amin'izany ny fampiasana ny angovo madio toy ny bioéthanol ho an'ny Madagasikara dia mila vola zato tapitrisa $, izy vao afaka izara fatana éthanol ho an-tokantrano misy 5 tapitrisa. Hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny filoha-pirenena tamin'ny tatitra ny amin'ny andro voalohany tamin'ny fihaonam-be ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro COP 26. Nangataka famadiam-bola anohanana ireo indostria maitso ny filoha-pirenena araka izany amin'ny alalan'ny hetsika ataon'izy ireo ny fitandrona ny tontolo iainana ary ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny antso ireo mpitondra maneran-tany ihany koa Andry Rajoelina mba hanafaingana ny fanentanana mba hamorinana ny $100 miliara tapaka tamin'ny fifanarahan'ny-Paris mba hamatsiana ny politika antetezana mita momba ny angovo eto Afrika. Fiaran'ny herinandro teo no niala teto Madagasikara ny delegasiona malagasy izay mitarehan'ny filohan'ny repoblika izay ahitana solotena avy amin'ny ministera 7 ny atemiram-pirenena, ny fiarahamonim-pirenena ary ny solotena ny mpandrarahana malagasy.